Amen. Ivavaka antsika ho an'ny tenin'Andriamanitra izay hoanintsika amin'izao alina izao. Amen. Ametraka an'izao fotoana izao tsika am-pelantanan'ny Tompo ny fanahy masina hiteny eto. Sady fitaovana fotsiny ihany fa izy ny tompony teny. Alleluia. Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, saotranao lehibe indrindra ny fitiavanao sy ny famindramponao. Saotra satria mbola afaka hihain'ny teninao indray izay amin'ity alina ity. Mitenena aminay ianao Jesosy araka ny fombanao. Mitenena aminay ianao fa mangetahetanao izay. Mitenena aminay ianao Tompo vavonina izay iainao anao. Midina fanahy masina. Midina hiteny aminay. Midina hiteny aminay fanahy masina. Midina hiteny aminay fanahy masina. Apetreo ny tenako rehetra. Aoka ianao rery ihany no hiteny eto. Aoka ianao rery ihany no hitarika eto fanahy masina. Araka izay fitarihanao fanahy masina. Araka izay fitarihanao fanahy masina. Alleluia. Amen. Ny tenin'Andriamanitra anjarantsika dia eto amin'ny Joba toko faharoa. Joba toko faharoa. Andininy voalohany hankatra amin'ny 10. Dia avy eo tsika maka ihany koa tsika ny Kortiana voalohany toko 5. Kortiana. Efa avy eo tsika mijery ihany koa ny Kortiana voalohany toko 5 andiny 420 ka hatramin'ny 720. Amen. Fa vakiko alohany Joba toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fizahan-toetra faharoa nahazo an'i Joba sy namangiany sakaizany telo lahy azy. Vakina ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny indray andro koa dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anatrehan'ny Tompo. Ka dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy iseho teo anatrehan'ny Tompo. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, avy taiza ianao? Ary Satana dia namaly an'ny Tompo. Ka nanao hoe avy nizaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanompoko va ianao? Fa tsy nisy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra an'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy na dia nanesika hamongotra azy foana azy ianao. Ary Satana dia namaly an'ny Tompo ka nanao hoe hoditra fefiny hoditra. Eny izay rehetra ananan'ny olona dia omeny ho fefiny ainy. Fa hainjiro ange ny tananao ka tendreo ny taolany sy ny nofiny raha tsy andahanao eo imasonao aza izy. Dia hoy ny Tompo tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no azo asiana. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'ny Tompo ka namely vairatsy an'i Joba hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tampon-dohany. Dia nakatavy ny bilany ihaorana izy raha nipetraka teo andavenina. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Fa hoy izy taminy, tahaka ny teny anankiray amin'ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no raisitsika avy amin'Andriamanitra fa tsy ny ratsy koa? Amen. Zany ary no teny Tompo saorantsika Jesosy. Alleluia. Ianao fa manana anjara eto izao sy ianao. Manana anjara indray tsika avy amin'ny Tompo amin'ity androandroany ity. Alleluia. Eto dia tantaran'ny Joba efa fantatsika tsara. Sisy angamba tsy halala ny tantaran'ny Joba izay nandalo fizahan-toetra mamay. Fizahan-toetra tena hoe mangiry firy. Alleluia. Ary
raha ohatra ka hoe olona tsy nanan'Andriamanitra Joba dia niverin-dalana nahafoy an'Andriamanitra satria hatramin'ny vadiny dia niteny anazy hoe mahafoizan'Andriamanitra anao, ny vadiny namany. Fa Joba kosa tsy nisaraka amin'Andriamanitra. Aleloia. Ary izay ihany koa no ilain'i Jesosy amintsika zany tsy saraka amin'Andriamanitra antsika ninona mitranga amin'ny fiainantsika. Aleloia. Fa eto dia ny fizahan-toetra izay mihatra amintsika mpanompon'Andriamanitra tsika manara-dian'i Jesosy. Ahoana ny fizahan-toetra lalovantsika. Amen. Dia inona ny tenin' Jesosy raha namakytsika dia hoe inona ny tenin' Jesosy ho antsika mpanompony. Inona ny teniny tamin'ny Joba. Ny teny tamin'ny Joba satria Joba naharitra fakapanahy. Satria Joba naharitra. Aleluia. Nanoloana ny fakapanahy izay nahazo azy, naharitra ny haritra ny maharary izy, niharitra ny angirifila izy. Izay ny lazain'i Jesosy hoe mpanompoko. Izay ny lazain'i Jesosy hoe sakaizana. Hitantsika zao Abrahama nanaiky nandeha amin'ny fahamarinana izy, nandeha amin'ny finoana izy, dia izay lazain'ny Joba hoe sakaizana izy. Joba indray eto dia nalazain'ny mpanompony. Lazain'ny mpanompony satria Joba zany naharitra le ady fakapanahy izay nalovany tamin'ny Joba toko voalohany tsika raha mamaky dia ny fahafatesan'ny zanany dia ny harenana. Izay zany voalohany indrindra ny zavatra rehefa ny devoly andavola anankiray na hoe fakapanahy lalovana. Fakapanahy lalovana. Amen. Ny olona anankiray ohatra ka hoe manan-karena. Indraindray ilay olona manan-karena reny efa nanara-dian'i Jesosy izy dia ny fananany miala aminy daholo. Amen. Dia rehetrarehetra reny fizahan-toetra. Fizahan-toetra. Midika zay fa tsy ny harena no maha-kristianina atsika. Tsy ny vola no maha-kristianina atsika. Marobe ny laza fitahiana, lafa nahazo vola be, efa nandeha ny asa, dia hoe fitahiana. Amen. Tsy miankina amin'ny fanahintsika le vola, le harena. Tsy miankina amin'io mihitsy. Amen. Tsy ho voafitaka zasy ianao. Tsy izay mihitsy ny lazain'i Jesosy antsika hoe mpanompony. Efa manan-karena antsika dia lazain'i Jesosy hoe mpanompony. Tsisy tenin'Andriamanitra milaza an'izany. Amen. Fa le maharitra fakapanahy, le maharitra miady, miala, maharitra fakapanahy, maharitra fizahan-toetra, ary ihany koa miazona Jesosy hatramin'ny farany. Dia le fandehanany fahamarinana. Izay ny lazainy hoe mpanompony. Pakitsika ilay tenin'Andriamanitra. Ary tamin'ny indray andro izy dia avy ireo zanak'Andriamanitra iseho teo anaty Tompo. Izany hoe ny zanak'Andriamanitra rehetra dia miaraka mivory, miaraka mivavaka, mandeha manantona an' Jesosy. Tsika zao rehefa miaraka miangona eto, miaraka mivavaka eto, dia eto tsika miangona manantona an' Jesosy tsika hivavaka. Izao no tsarovantsika hoe eo koa Satana. Ka dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy iseho teo anaty Tompo. Eo izy fa tsy hitantsika satria fanahy. Aleluia. Tsika tsy mahita ny fanahintsika. Amen. Fa eo na ny mpamosavy, ny fanahin'ny sorcier, franc-maçonnerie, illuminati, mahita reny manamaso. Amen. Fantan'izay rehetra ataontsika. Aleluia. Izay mahatonga an' Jesosy miteny antsika foana hoe mivavaha mandrakariva izay mitsahatra. Satria tsika raha voavarim-bariana dia miditra ilay fanahy ratsy. Amen. Afaka ampiasaina ny zavatra tranonao. Ireo zavatra hitanao maso ao afaka ampiasaina. Aleluia. Afaka miditra izy amin'ireo. Izay mahatonga antsika mangataka foana ny rahan'i Jesosy andrakotra antsika. Aleluia. Dia miteny izy eto hoe dia mba tonga teo koa Satana tafaharo taminy iseho teo anaty Tompo. Dia eo ihany koa zany Satana niseho teo anaty an'Andriamanitra. Indraindray zany tsika miteny hoe Satana ahoana tsy mifampiresaka amin'Andriamanitra. Aleluia. Ny fihevitra tsika zany izay. Fa raha amin'ny tontolo ny ara-panahy misy guerre ao, misy ady ao. Amen.
misy ady ao, misy na io vavaka ataotsika io, mivavaka atsika zao. Alleluia. Iny vavaka iny misy balance. Io vavaka ataotsika hoe miakatra ve le vavaka ataotsika, miakatra ve iny vavaka iny, fa ny devoly eo amin'ny première selle, deuxième selle misakana n'iny vavaka iny. De misy ihany koa iny vavaka iny zany rehefa miakatra, de raha ohatra ka ianao zany ny vavaka ao anatin'ny fijangajangana na ao anatin'ny fivarotan-teny na ao anatin'ny ahoana koa ny ilazantsika hoe ao anatin'ny fahotana zany. De iny vavaka iny alainy Satana iny entiny eo amin'ny tribunal, misy tribunal na vavaka ihany koa hoe iadiana varotry ny vavaka iny. Ny anjelin'Andriamanitra sy ny anjely Satana zay nalavo ny araka aminy. Amen. De hoy ny tompo tamin'ny Satana, avy taiza ianao? A Satana dia namaly any tompo ka nanao hoe avy ny zaha teny amin'ny tany aho ka nivezivezy teny. Izay le hoe tsy matory lay Satana, mivezivezy andro manalina lay Satana. Ka raha vao misy banga amin'ny fiainantsika, misy banga tsy ampy vavaka, tsy ampy famakina tenin'Andriamanitra, de miditra lay Satana. Na ianao fotsiny mahatrapy hoe mantomboka mavesatra ianao na mivavaka, ianao mahatrapy hoe tonga de tafary misy zavatra matafalatsaka anao, satria le vavaka ataotsika manombo ny nofontsika, le vavaka ataotsika mahatonga atsika, le fanahintsika matanjaka, le nofontsika mihena. Alleluia. De nitohizantsika ten'Andriamanitra hoe avy taiza ianao izy mivezivezy. Ka izy amin'izay rehefa mivezivezy lay Satana, de mitady lalana hidirana izy le mivezivezy io, mitady toerana hipetrahana, satria fanahy izy. Le Satana reny zavatra Satana, ny anjely dessus rehetrarehetra zany, misy ohatra hoe misy zavatra ohatra hoe sary vongana ao anaty tranao de miditra amin'iny izy satria fanahy, de lasa caméra iny ao anaty tranao. Na ohatra misy sary de miditra amin'iny izy satria fanahy, de mijery zay rehetra ataonao ao. Izay mahatonga hoe rehefa misy zavatra hoe arina de arina, ohatra fotsiny ohatra perika, tissage reny rehetrarehetra reny, idirana izy reny satria anazy fabriken'izy ireo any anaty rano, de anazy reny. Amen. Alleluia. De ka izay mivezivezy zany izy mitady toerana hipetrahana, de le izy mipetraka amin'le sarin-javatra ao anatin'ny tranontsika, de miandro kendry toana izy atafalatsaka anao de miditra izy. Amen. Satria izy tsy reraka mihitsy. Jereo fotsiny eny Joba teto, Joba rehefa hoe nokapony hoe ny arena ny ala taminy, ny zanany maty. Amen. De tsy mipetraka eo zany Satana, tsy mipetraka eo. Efa nanao an'iny izy de mangatsiatsika, no. Tena amono anao tanteraka ny tadiaviny, atafalatsaka anao tanteraka hiala amin'Andriamanitra, zay no tany zay izy vao faly, zay izy vao miala maina. Fa raha tsy zay izy tsy miala eo. Tsy azony ianao anankiray ianao miditra amin'ny anankiray izy. Izay hoe le fanahintsika sarobidy, le fanahintsika. Le zavatra ranofo mahafatifaty atsika tsisy dikany amin'ny Satana eo. Le nofo vola, mitady vola, anakarena, anambady, anatranobe, tsisy dikany amin'ny Satana io satria anazy reo. Raha reo mahafatifaty ny kristianina. Fa ny voalohany indrindra de le fanahinao any amin'ny helo, izay le takin'ny devoly ianao ho tafalatsaka, izay ny tanjona ianao ny andeha amin'ny fahotana. Amen. De izay mahatonga azy mivezivezy ety ambony tany izy mitady izay arapany, izay matoritory. De andiny fahatelo, de hoy ny tompo tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao? Hoy ny tompo tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao? Jereo miteny Jesosy eto, mpanomboko ilazany ny Joba. Alleluia. Tsy hoe Joba nahazo harena fitahina omeny Jesosy rehefa anjara atsika mena. Omeny. Tsy hoe zay ny mahampanompony ny Joba, fa noho ny Joba niaritra le fahotana, niaritra le mangiry firy. Izay ny mahampanompony Jesosy atsika.
Haleluia. Fa tsy misy tahaka azy eny ambony tany, fa olona marina sy mahitsy izy. Tsy misy olona tahaka ny Job eny ambony tany. Tsisy tahaka ny Job. Tsisy tahaka ny Job. Haleluia. Nirehareha Jesosy tamin'ny Job. Efa nisy fotoana nazavaiko an'izay hoe nirehareha Jesosy tamin'ny Job. Amen. Rehareha satria tsisy tahaka azy tety ambony tany. Haleluia. Tsisy tahaka any Job. Satria Job niaritra. Satria Job niaritra nangiry firy, niaritra ny marary, niaritra amin'ny zanany maty, ny arena ny ala taminy, tsy niala tamin'Andriamanitra izy. Tsy arena ny fanarahantsika ny Jesosy. Amen. Tsy midika raha tsy manan-karena antsika dia hoe niala amintsika Andriamanitra. Na tsy manam-bola antsika midika izay Jesosy tsy tia antsika. Tsia. Indraindray fizahan'ny toetra ho azy soanao. Tsy ny arena sy ny fananana mihitsy idirana amin'ny lanitra. Oka tsy voafitaka antsika. Lasa mosomosy izy fa nanaraka an' Jesosy, lasa ohatra zao izy tsy izay mihitsy. Fa le fanahinao zava-dehibe amin'ny Jesosy. Dia izy tsisy tahaka ny Job eny ambony tany, fa olona marina sy mahitsy izy, sady matahotra n'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Reharehan'i Jesosy tsika rehefa mifady ny ratsy. Reharehan'i Jesosy tsika rehefa matahotra n'Andriamanitra. Izay ny reharehan'i Jesosy amintsika. Tsy ny hatsaran-tarehintsika ny mahareharehany antsika. Non. Tsy ny makiazy tsika, tsy eo mihitsy ny reharehan'i Jesosy antsika. Tsy ny fananako bika arena. Ina ny teny Jesosy? Tenen'i Jesosy ao amin'ny Ohabola 1:3. Fitako izy ny hatsaran-tarehy, azava-pono izy ny fahatsaram-bika. Fa ny vehivavy matahotra n'Andriamanitra no derany. Fatahorana n'Andriamanitra. Fatahorana n'Andriamanitra. Tsy ho avilivily fampianarany diso tsika. Fa le fatahorana n'Andriamanitra ny voalohany indrindra. Amen. Dia le fandehanana amin'ile fatahorana. Ny fadiny ratsy Job. Ny fadiny ratsy Job teto. Izay ihany koa zany nilainy Jesosy amintsika hifady ny ratsy. Izay tsika ho lazaina hoe mpanompony. Mpanompoko mahatoky eo. Mirehare izy eo alohan'ny fahavalontsika. Amen. Ary mbola mitana mafy ny fahamarinany ihany izy. Na dia nanesika amongotra azy foana azy ianao. Na dia nantena ry Satana tamin'ny Job toko voalohany hoe. Job toko voalohany raha hitana namakytsika. Amen. Dia nanaiky Andriamanitra andeha nalan'ny arenany aminao ny zanany. Fa mbola tsy niala tamin'Andriamanitra Job ny fikitra ihany. Dia eto ihany koa. Haleluia. Ny tenany mihitsy. Ny tenen'ny Satana koa. Jereo ny tenen'ny Satana eto. Satana dia namaly ny tompo ka nanao hoe hoditra fefiny hoditra eny. Izay rehetra ananan'ny olona dia omeny ho fefiny ainy. Fa ny taolany, fa injiro ange ny tananao, ka tendreo ny taolany sy ny nofony, raha tsy andahanao, eo imasinao azy izy. Hatramin'ny tenanao, tadiaviny vonoina. Amen. Ndao izy Satana fa ndao jerentsika koa. Amen. Salany misy zany eto hoe fampitahana zany. Haleluia. Hoe iza no aresy. Amen. Mba ho mpandresitsika tahaka ny Job. Haleluia. Dia izy ny tenin'ny Andriamanitra eto. Dia hoy ny tompo tamin'ny Satana, indro eo an-tananao izy, ny ainy tokana ihany no azo asiana. Amen. Andriamanitra lalana. Hitantsika an'ity Kristy ho avy. Andriamanitra mihitsy manome lalana an'io. Izy manome lalana an'io. Amen. Azoan'ny Satana hanjaka eo, fa raha tsy Andriamanitra tsy afaka hanjaka izy, fa efa voasoratra hoe omena lalana izy, omena fahefana izy. Tahaka an'izay koa nomena fahefana izy tamin'ny Job. Itsika io na dia hoe io misy devolo manafika antsika, misy an'izao. Omeny Jesosy fahefana izy hanao an'ireny. Amen. Fa rehefa tonga ny fotoanany, Jesosy ihany koa no manala azy teo. Amen. Hoe vita zay. Haleluia. Izay no mahatonga antsika tsy mila kivy. Amen. Tsy mila kivy tsika. Na dia hoe mety hoe tsika hoe misy fanahy ratsy manafika antsika foana, fanahy manambady.
misy fanahy mikenda, misy fanahy bibilava manafika, misy fanahy liga, fanahy saka, indraindray reny alefa avelan'Andriamanitra hitranga mba hitsangananao hivavaka, aleloia. Fa hain'Andriamanitra ny mampijahatra an'io e. Jesosy manala an'io teo e. Amen. Amen. Angaty tsy hain'Andriamanitra teny hoe non, tsy azonao kasiana Joba. Azon'Andriamanitra tao zany. Amen. Fa tsika tsaroa fa mandalo fizahan-toetra tsika. Mandalo fizahan-toetra ny kristianina. Izay tokony ho fantatsika hoe na dia le fizahan-toetra manoloana antsika dia raisitsika, ekentsika. Amen. Fantatsika hoe Jesosy eo foana, Jesosy mijery atsika. Amin'ny ora tsy ampozitika izy anandratra atsika. Amen. Tahaka ny Joba teto. Ainjiro izy, fa ainjiro angeo izy ny tananao ka tendreo ny toerany sy taolany sy nofony. Raha tsy handahanao io masonao, izay mihitsy ny tadiavin'ny Satana, izy handa Joba handahan'Andriamanitra. Andiny fahaenina dia hoy ny tompo tamin'ny Satana, indro eo tananao izy ny ainy tokana ihany azakasiana. Ny ainy Joba ihany izy azakasiana. Amen. Rehefa tsy Andriamanitra no manome fotoana fa io fotoana ialantsika ety ambony tany io. Andriamanitra manana fotoana amin'io. Ny daty, firy taona antsika miaina ety ambony tany. 50 taona, 70 taona, 100 taona, arakaraka izay voasoratra ao amin'ny calendrier ao an-danitra ao. Amen. Izay ny ialantsika ety ambony tany. Fa raha tsika ohatra ka mandeha amin'ny fahamarinan'Andriamanitra, fa raha ohatra tsika ka tsy mandeha amin'ny fahamarinana, dia anana Satana fahefana mono. Alleluia. Amen. Fa io tsy anana Satana fahefana mono ny aintsika raha tsika ao amin'ny Jesosy. Alleluia. Raha ao amin'ny Jesosy manina tsika mahatonga antsika hoe le isaka hoe hiditra farany taona manao sakrifisy Satana. Tena manana fahefana, misy fahefana koa izy hamono raha ohatra ka olona tsy manana Andriamanitra. Izay mahatonga antsika miaro tena. Alleluia. Miaro tena tsika tsy ho tafalatsaka, tsy ho varim-bariana, satria raha vao varim-bariana tsika dia izay kaboka tsika hamono atsika ny tanjona. Ka tsy ho tafabebaka tsika dia hiaraka amin'ny any amin'ny fahaverezana. Tsy ho amiko, tsy aminao anie izany. Alleluia. Dia nivoaka Satana avy teo anatrehan'ny Tompo ka namely vairatsy any Joba. Tonga dia raha vao mena fahefana zany Satana faly. Jereo fotsiny antikristy mena fahefana hamono ny kristiana io e. Fa mamaivay. Alleluia. Mamaivay ny zavatra hitranga. Alleluia. Hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tapon-dohany tsy misanga Satana. Amen. Jesosy mamindra fo amintsika io. Jesosy tia antsika. Alleluia. Hatramin'ny faladiany ka hatramin'ny tapon-dohany dia nakatavim-bilany iaorany izy raha nipetraka teo an-davenina. Ary hoy ny vadiny taminy, mbola mitana ny fahamarinanao ihany va ianao? Mahafoizan'Andriamanitra ianao dia aoka ho faty. Na hatramin'ny vadiny Joba, ary ny teny hoe aleo ianao faty. Aleo ianao miala amin'Andriamanitra anao io. Amen. Maro mihitsy ny ohatran'izany. Mivavaka ihany nefa ohatr' izao. Mivavaka ihany ohatr' izao. Manina raha tsy mivavaka. Alleluia. Rehefa malala tany Jesosy izay efa niorenanao, tany Jesosy izay efa narahanao. Amen. Na io vadinao io mety ampisaraka anao amin'Andriamanitra, na io namanao io mety ampisaraka anao amin'Andriamanitra, na io ankonanao io mety ampisaraka anao amin'Andriamanitra, aza misaraka amin'Andriamanitra. Alleluia. Tsy miankina amin'izaniza ny fanarahantsika amin'i Jesosy. Ianao tenanao no mijoro. Ianao vatan-tenanao no mijoro amin'ny fahamarinana. Alleluia. Izy Joba hoe tahaka ny teniny adaladala ho izy ny teninao. Tahaka ny vehivavy anankiray miteny adaladala. Fa tsy ny soa ihany izy ny raisitsika avy amin'Andriamanitra, fa na ny ratsy koa aza. Alleluia. Aoka tsy eritreritra ny soa ihany tsika no azontsika avy amin'Andriamanitra. Maro be ny mieritreritra an'izany. Hoe ny tsara ihany no azontsika. No, tsy ny tsara ihany aza amin'Andriamanitra. Alleluia. Tsia. Tsy ny tsara ihany no azontsika.
jereo fotsiny reo mpanompon'Andriamanitra reo raha mamaky ny baiboly ianao. Amen. Le satana mamitaka ankehitriny mba hatonga ny kristianina zany tsy hitondra le azo fijaliana. Ka raha voatra ka tsy ampy kely ny ohatra tsy manana kely dia menatra ny hafa. Amen. Holatsai ny hafa. Amen. Ento ny azo fijalianao. Ento. Amen. Joba nanan-karena be fa ny afara hatramin'ny vatany manontolo ny zanany maty. Fa avy eo izy hitan'Andriamanitra ny fifikirany aminy, avy eo Andriamanitra no nanandratra azy, namerina ny arenany, nanome zanaka azy. Alleluia. Amen. Ka aoka tsy hisaraka amin'Andriamanitra tsika. Aoka tsy hisaraka aminy tsika. Aoka mpanompo mahatoky hatramin'ny farany. Fa izay mahatoky hatramin'ny farany ihany, izay mahatra hatramin'ny farany no vonjena. Mahatra fahoriana, mahatra fanenjehana. Alleluia. Vakitsika ny ten'Andriamanitra ihany koa izay nataon'i Paoly. Soratan'i Paoly ato amin'ny Korinthiana voalohany. Korinthiana voalohany toko 7 ndiny 4:20 ka hatramin'ny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa. Nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazaha toy izany mba azoanareo. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra. Kanefa ireny dia mitady satroboninahitra mety ho loha ihany. Fa isika kosa ny tsy mety ho loha. Raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa. Ary mamely totohondry aho. Nefa tsy toy ny mamely ny rivotra. Fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka handevoziko. Fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Mampandiny tena ty ten'Andriamanitra soratan'i Paoly ity satria izy dia anisan'ny nitory. Lehilahy mahery fo. Amen. Mpianatra ny tompo. Alleluia. Fa inona io izy Paoly eto? Ny fiazakazana. Tsy fantatrareo izy fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazana dia samy miazakazaka avokoa. Marobe ny miazakazaka manantona an' Jesosy. Marobe ny miazakazaka mitady an' Jesosy. Nefa hoy izy iray ihany no mahazo ny loka. Alleluia. Ny iray manao ahoana zany mahazo ny loka io? Ny iray niaritra ny mafy. Ny anankiray izay nanisy mangana ny tenany. Zany manisy mangana ny tenanao zany ahoana? Manandevo ny tenanao. Andevozinao ny tenanao. Alleluia. Indraindray ao le kapoka, ao le fizahan-toetra, ao le fakapanahy, ao ihany koa ny fanandevozanao ny tenanao. Ianao mitsy manandevo ny tenanao. Tsy mila baikon'olona ianao. Tsy mila baikon'olona ianao. Amen. Hoe miandry ny anina vao ifady anina na miandry ny vao ifady anina. Fa ianao mihitsy satria ianao ilay nofidian'i Jesosy. Ianao ilay tempolin'ny fanahy masina. Amen. Ianao amin'izay manao sakrifisy ny tenanao. Idirana ny lanitra sakrifisy. Prix à payer. Prix à payer. Zany hoe vidina. Zany vidina zany tsy vidina vola le hitantsika maso. Fa vidina amin'ny torimaso. Vidina amin'ny fadikana. Vidina amin'ny vavaka. Vidina amin'ny famakina ny ten'Andriamanitra. Vidina miala amin'ny fahotana. Vidina tsy miaroaro amin'ny faharatsiana. Izay le hoe asiako mangana ny tenako. So dia za mitory indray no lavina. Za mitory. Za manaraka an' Jesosy. Nefa za tsy mahafoy na miarotory ho an' Jesosy. Ina ny teny Jesosy tamin'ny mpianatra? Jesosy ny teny amin'ny mpianatra hoe na oraray ary izy tsy foinareo miarotory miaraka amiko. Oraray. Amen. Na mifady hena zao tsy vita atsika. Alleluia. Ohatra ka hoe tonga fifadikana, tsy mahavita anao mifady hanina. Amen. Le fiazakazana be dia be miazakazaka. Be dia be miazakazaka manantona an' Jesosy.
fa iray ihany mampanditera hoe iray ihany izy mahazo ny loka. Ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, mionona amin'ny zavatra rehetra, mahay mionona ny mpiazakazaka. Mahita anao mpiazakazaka ohatra hoe atleta reny mpiazakazaka reny zany manao course bisikileta na manao course tongotra pied, amen. Reny tsy misotro toka matetika, reny tsy misotro toka, amen. Reny tsy de itezan'ny vatany zany, tsy de tia vehivavy, tsy miaraka amin'ny vehivavy, amen. Mety manana sipa ihany zany izy fa tsy hoe miaraka ataon'ny fiainany, satria izy ny tanjonany ahazo ny loka ho tonga voalohany, amen. De mamey ny vatany izy, fehezany ny tenany, amen. Zay no azo voalohany. Fa ahoana ny azoanao voalohany raha ianao le mpiazakazaka tsy mihina be loatra, manena ny tenany izy, manao inona ty le mampihena ny vatany, amen. Mampihena ny vatany izy de tsy mihina zay zavatra rehetra azony hanina, no. Jereo fotsiny reny manao football reny, le mpiady maneran-tany reny, tsy mihinana ny zavatra rehetra hoe azony hanina, manatanjaky ny tenany mba hazo an'ilay loka, mba hazo an'ilay laza. Ny atsika nefa ny laza atsika sy ny vonatra atsika, ny reny le vonatra mety loha izy, reny le vonatra mety loha, fa ny atsika le vonatra tsy mety loha, de le fiainana mandrakizay. Ka reny tsy manao kitoto. Tahaka an'izay koa zany tadiavin Jesosy amintsika, tsy mila manao kitoto koa tsika, amen. Jesosy mpamindra fo, Jesosy fitiavana, Jesosy fitiavana, amen. Marina fa Jesosy fitiavana. Fa Jesosy fitiavana teo amin'ny fijaliana de ny tsy andehanantsika amin'ny fahotana, ny tsy anaovantsika kilalao le fahotana, amen. Mamely totohondry aho izy nefa tsy ny mamely rivotra, tsy toy ny mamely rivotra. Alleluia. Asiko mangana izy ny tenako, asiko mafy ny tenako, alleluia, amen. Halleluia. Kaoka tsika ho mpiazakazaka mahafeny tena tsika, mpiazakazaka mahafeny ratsy, miala amin'ny ratsy, mba azotsika le satroboninahitra de ny fiainana mandrakizay, satroboninahitra de ny idirantsika amin'ny lanitra. Izay ny kristiana hiditra ny lanitra. Halleluia. Izay hoe vonina miandry an'i Jesosy ianao, mifady ny ratsy. Halleluia, amen. Joba afaka niala izy, afaka nanao ratsy afian'Andriamanitra, fa tena mijaly loatra. Hitantsika le mpanan-karena sy Lazarosy ny alika ny lelaka azy, niatra nangiry firy izy, fa izy tsy nanteny ratsy izy na nanozona le mpanan-karena, fa niaritra hatramin'ny fahafatesana. Maty izy, nianjera ny Jenasy, alleluia. Eto hitondrako ny tenin'Andriamanitra, ampahirezako atsika, alleluia, ampahirezako atsika rehetra, amen. Ny hoe mpanompo ny Jesosy tsika, ny hoe mampanompo ny asonanao, dia tsika mifady ny ratsy sy matahotra azy, araka ny teny tao amin'ny Joba 2:2. Izay le hoe mpanompo mahatoky ianao, amen. Hitantsika ry Paoly niaritra narary, niaritra nangiry firy. I Paoly raha nandeha izy ireo nandeha tany Roma, 21 jours tsy nisakafo teny an-dalana, angiry firy ane zany hoe manombo ny tenanao ianao, idiranao fanjakan'ny lanitra, amen. Tsy resaka vola mihitsy, tsy resaka inona mihitsy idirantsika amin'ny lanitra, fa le fifehezantsika ny tenantsika, fifehezantsika ny vatantsika, amen. Fehezantsika ny tenantsika manomboka zao, fehezantsika ny tenantsika, tsy aroaro amin'ny fahotana. Marina, tsy mora idirana amin'ny lanitra. Hafa le fampianarana prosperité, fampianarana vola, fampianarana safosafona le fahotana, tsy misy safosafo, amen. Maharary, teny maharary no afahantsika miditra ny lanitra. Na za zany mahazo teny maharary, amen. Na za mito zany mahazo teny maharary, alleluia. Anaran'i Jesosy, anaran'ny fanahy masina, alleluia. Izay mahatonga ny Paoly ny teny hoe asiko mangana ny tenako. Izay nahatonga ny Paoly ny teny hoe ny tenany asiny mangana.
satria ny hafa eo anefa vonjy dia anao tsy voavonjy. Amen. Ahoana ny toriko amin'ny sasany nefa zany efa tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Alleluia. Ka izay zany hoe sakrifisy ny idirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra, ny fandehanantsika amin'ny marina sy mahitsy. Jesosy nyrehareha tamin'ny Joba, nyrehareha izy tamin'ny mpianatra. Jereo fotsiny ny mpianatra raha mamaky tsika ny Koritiana ny Asana Apôstôly. Jesosy makiko ny Asana Apôstôly. Inona ny tenin'ny mpianatra rehefa nienjena izy, nienjen'ireo mpanorandalàna sy fariseo no kapoana? Fifaliana, nyrehareha izy ireo, nyrehareha izy ireo. Amen. Vakitsika ny Asana Apôstôly toko 5 andininy fahaefapolo. Diny fahaefapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nanaiky azy izy, ary efa niantso ny apôstôly izy dia nikapoka azy sady nandrara azy tsy teny amin'ny anaran'i Jesosy intsony. Ary dia nandefa azy handeha. Ary ireo dia niala teo anatrehan'ny Sinedriona sady faly. Satria nanao mendrika hitondra fahafahambaraka ho voninahitra izany anarana izany. Ary tsy nitsahatra na mpianatra sy nitory an Jesosy ho Kristy isan'andro teo kianjan'ny tempoly sy tao an-trano izy. Amen. Alleluia. Hitantsika amin'izany zany hoe efa niantso ny apôstôly zany ireo mpanorandalàna sy fariseo dia nikapoka azy, nandrara azy tsy teny ny anaran'i Jesosy. Dia nandefa azy, dia namaly ireo ny teny hoe, ary ireo dia niala teo anatrehan'ny Sinedriona sady faly, satria natao mendrika hitondra fahafahambaraka ho voninahitra izany anarana zany. Hitantsika zany hoe sady faly izy ireo nikapoana indray no faly. Ireo nikapoana indray no faly. Zany hoe fifaliana ho atsika reny. Fifaliana ho atsika raha tsika kapoina, raha tsika ratsiana, raha tsika no enjehina noho ny fanarahantsika an Jesosy. Izany hoe hitondra fahafahambaraka, satria hoe natao mendrika hitondra fahafahambaraka ho voninahitra. Le fahafahambaraka azonao voninahitra ao anao zany. Alleluia. Noho ny fanarana an Jesosy, noho ny fanaovanao ny marina, izay le fahafahambaraka teneneto ho voninahitra zany anarana zany. Ary tsy nitsahatra na mpianatra sy nitory izy, tsy hoe rehefa nokapoina izy ireo, tsy hoe rehefa nenjena izy ireo, tsy hoe rehefa fahabaraka izy ireo dia nijanona. Tsia, vao maika izy ireo nitory hatrany, nitory hatrany an Jesosy. Amen. Izay ny ilain'i Jesosy atsika. Nitory ny filazantsara, ampalala ny olona rehetra, hitory amin'ny olona rehetra. Amen. Ny fahamarinana. Halleluia. Mandalo fahafahambaraka atsika, mandalo henatra. Halleluia. Izay vao azo lazaina hoe mpanompon'i Jesosy tsika, izay vao azo lazaina hoe mpanompon'i Kristy tsika. Halleluia. Fahafahambaraka rena azo an'i Joba nanan-karena, nanana ny zanany, nanana ny harenana. Amen. Halleluia. Ny fampianarana ankehitriny teraina Jesosy fa tena any amin'ny Facebook makasary nahazo tôbila. Teraina Jesosy fa tena tsy ratsy le izy. Amen. Iderainy Jesosy ianao voalohany indrindra, ny mahampanompony ianao kasitrahany voalohany indrindra dia ianao le miaina amin'ny fahatahorana, mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Ianao le mandeha amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Maro tsy tia an'izany fampianarana izany, maro tsy mankasitraka an'izany, fa izany no bazy zany. Na iodina miankaviankavanana antsika zany idirantsika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Halleluia. Izy ny teny hoe ny mpijangajanga, ny mpangalabadin'olona tsy miditra any fanjakan'ny lanitra, ny mpandainga tsy miditra any fanjakan'ny lanitra. Halleluia. Ka ahoana ny ilazantsika sarosafona fotsiny le fahotana. Amen. Maneketsika hitondra ny azo fijaliana, maneketsika na dia latsaina, maneketsika maharary. Halleluia. Amen. Tsy maintsy mandalo an'ireo tsika, tsy maintsy mandalo an'ireo. Nisy fotoana nandalo an'ireo, dia izay ny teny Jesosy, tsy maintsy lalovanao io, tsy maintsy mandalo an'io ianao. Fahafahambaraka, nandalo latsa, nandalo enjika. Amen. Izay ny teny fanahy masina,
tsy maintsy lalovanao izy io. Alleluia. Fa raha tsika le hoe tsy hoe manao ny marina zay tsaratsara ihany sy ny sisa, tsy teo voateny, vao misy teny kely henonao de miakatra ianao, vao misy teny kely renao tonga de tezitra ianao. Amen. Non, tsy fiainana kristiana, mila fandeferana fanitretena. Alleluia. I Job teto nitabataba, tsy nitabataba izy. Amen. Angina izy vao maika izy nitady an Jesosy. Rehefa tsika anatin'izany rehetrarehetra zany mitady an Jesosy tsika, vao maika tsika miantso azy, vao maika tsika mitady azy. Alleluia. Amen. Izay le manisy mangana ny tenany, izay le manao sakrifisy ny tenany. Alleluia. Fa tsy vitany hoe amboamboarina. Marobe manova ny ten'Andriamanitra ankehitriny. Marobe manova ny ten'Andriamanitra ankehitriny. Alleluia. Raha misy izy manova ny ten'Andriamanitra ao izy dia ahoana izy ny ten'Andriamanitra? Ao amin'ny Apokalipsy izy milaza an'izay. Akipitsika ny Apokalipsy 4:20. Dia nesoran'Andriamanitra koa izy. Teny farany. Apokalipsy 4:20. Aiza le manambara izany. Amandiny 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Hanampy loza Andriamanitra amintsika raha misy manaisotra manambomboatra ny tenin'Andriamanitra io. Alleluia. Amen. Firy manova ny tenin'Andriamanitra io amin'izao fotoana izao. Alleluia. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia hesoron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. Alleluia. Raha misy manampy dia isy loza koa no azony. Raha misy manaisotra, amen, dia izy ny teny eto hoe dia hesoron'Andriamanitra ny anjarany amin'ny bokin'ity faminaniana ity. Izany hoe hesoron'Andriamanitra koa ny mombanao. Hesoron'Andriamanitra ny mombanao tsy ao amin'ny bokin'ny fiainana, tsy ao amin'ny tanàna masina dia ilay paradisa. Amen. Izany hoe tsy miditry ny lanitra zany. Raha vao misy fanovanantiana le ten'Andriamanitra tsy hoe atao tsy anjery. Misy manao tsy anjery le ten'Andriamanitra. Alaina le verset atao tsy anjery. Amen. Tsy izay le ten'Andriamanitra, tsy izay. Tsy azo tsika atao tsy anjery manakitsika ny tany am-pianarana manao tsy anjery le ten'Andriamanitra. Tsia. Ny fanahy masina no mitarika antsika amin'io. Tadiavy ilay fanahy masina, ny baziny rehetrarehetra dia ilay fanahy masina. Ny ampiorina antsika, ny ampijoro antsika, ny ahatonga antsika ho feno ny ten'Andriamanitra dia ilay fanahy masina antsointsika isan'andro mameno antsika eo amin'ny fanatrena. Eto koa tsy rehefa fangatana fanahy masina hoe zara fa mangataka, fa tena mifotorotoro mitady an Jesosy andro aman'alina. Alleluia. Ary mahafoy ny ratsy tsy miaroaro. Amin'iny fotoana iny mirotsaka ny fanahy masina, amin'iny fotoana iny midina Jesosy. Alleluia. Amen. Dia amin'izay fotoana izay ny fanahy masina manokatra ny masom-panahintsika tsikelikely, manokatra ny masom-panahintsika, manokatra ny fisainantsika, manokatra ny fisainantsika. Alleluia. Halalantsika an'ilay tenin'Andriamanitra. Ary izy automatique tonga dia mitarika anao hoe ao amin'izao zao tenin'Andriamanitra zao, ao amin'izao le fanahy masina. Fa io tsy atao tsy anjery. Tsy halala ny tsy anjery tsika, tsy avaky ny tsy anjery. Misy san'andro alana dika dia adinina hoe ina le ten'Andriamanitra. Tsia. Amen. Tsy hoe manankina zany fa mba lalantsika ny marina. Amen.
ao ihany koa ny manampy ny tenin'Andriamanitra. Ny manampy ny tenin'Andriamanitra ohatra zao voasoratra eto ny tenin'Andriamanitra izay masina e masitany atao amin'ny Apokalipsy 2:20 io raha mamaky tsika. Izay manao ny tsy marina izy aoka mbola anao ny tsy marina ihany. Tsy azotsika ovana io. Fa zay ny tenin'Andriamanitra rehefa ianao manao ny tsy marina dia anao ny tsy marina hatrany ianao. Dio izy ny tenin'Andriamanitra eto. Ary izay maloto aoka mbola hialoto ihany izy. Ary izay marina kosa aoka mbola hiamarina hatrany izy. Amen. Io tenin'Andriamanitra tsy hoe raha ohatra zao adiko ty tenin'Andriamanitra ty. Ary izay marina kosa dia mbola hiamarina hatrany. Izay zavatra zay tsy nefa voasoratra ato amin'ity Baiboly ty aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Nefa ny voateniko aoka mbola hiamarina hatrany izy. Tsy mifanova zay zavatra zay. Fa misy manko manao hoe tsy zay ny voadika. Non, tsy zay le izy. Misy Baiboly hafa le tenin'Andriamanitra iray ihany ny hevitra avoakany fa hafa ny fanoratany azy. Amen. Fa le tiany Jesosy ho teneny manova le tenin'Andriamanitra dia hoe le marina dia hiamarina hatrany. Izany hoe enao zay manao marina dia mira mihamarina. Ohatra zao nandainga dia miala milainga dia avy eo dia ohatra zao mangalatra dia miala mihalatra dia miala dia ohatra zay le hoe mihamarina. Amen. Ka zay zavatra zay tsy azonao ovana. Tsy azonao ovana hoe safosafoinao hoe le halatra ihany no azonao ialana fa le lainga tsy azonao ialana. Zay le hoe manova le tenin'Andriamanitra. Ovainao le tenin'Andriamanitra. Araka amin'ny Apokalipsy 2:4-10 dia milaza hoe 5:20 fa any ivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy aza rehetra tia lainga sady mandainga. Dikan'izay zany tsy azotsika hoe amboamboarina le teniny ty. Raha misy mamaky Baiboly hafa anao misy hafa koa io nanaovana an'io nefa iray ihany ny heviny. Fa le manova azy, le mandika azy mihitsy le tenenin Jesosy, le manova le teny mihitsy. Andriamanitra fitiavana, fahamasina. Rehefa mihamasina izy ianao dia mihamasina hatrany. Dikan'izay zany ianao tsy mijanona le fahamasinana anankiray. Fa miditra hatrany amin'ny fahamasinana, miamitombo. Alleluia. Amen. Ka maro manova le tenin'Andriamanitra. Maro. Tsy tsika mihitsy raha vao tsika manala ny tenin'Andriamanitra. Ty tenin'Andriamanitra ty anadinan'i Jesosy atsika. Alleluia. Ty tenin'Andriamanitra ty anadinan'i Jesosy atsika. Mpanompon'Andriamanitra anankiray. Amen. Ny tenany Jehovah-volombelona aminay tena fantatro le mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Nentin'i Jesosy tany an-danitra izy. Eo amin'ny fitsarana izy. Amen. Manoloana ny fitsaran'Andriamanitra izy. Alleluia. Mba ho tsapatsika ve manoloana ny fitsaran'Andriamanitra zany? Ahoana manoloana ny fitsaran'Andriamanitra? Alleluia. Mangorohoro izy. Lehilahy anankiray ao mangorohoro. Tonga dia misoratra ao le tenin'Andriamanitra. Tonga dia mahitsy ao daholo le tenin'Andriamanitra. Nahoana tsy nankatoavinao ty teny ty? Ahoana ty tenin'Andriamanitra ty? Mifona zay Jesosy. Mifona sady mandohalika hoe mifona mangovotra. Manoloana ny mpanjaka tsika. Mpanjaka miteny antsika amin'ity tenin'Andriamanitra ty. Alleluia. Amen. Mangovotra le lehilahy. Le lehilahy manoloana an'le seza fiandrianan'Andriamanitra. Izy zany manambady pastera io. Pastera. Io tsy misy hoe izy mpanompon'Andriamanitra izy zao na izaho zao. Alleluia. Eo anatrehan'Andriamanitra mitovy tsika rehetra. Amen. Ny vadiny ao anatiny fitafiana Jezabel. Ao anatin'ny fitafiana Jezabel. Manoloana ny seza fiandrianan'ny tompo le mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Io mpaminan'Andriamanitra daraka anay izy ao amin'ny groupe. Alleluia. Dia izy manoloana eo mahita le lehilahy tsaraina. Mahita le lehilahy tsaraina izy. Le lehilahy mandohalika ao mangovotra. Le feo izy tonga dia manakoako le feon'Andriamanitra. Alleluia. Tsy zakatsika
olombelona ny fahatezeran'i Jesosy. Aleloia. Ny fahatezeran'Andriamanitra amin'io teniny io mahasarotiny an' Jesosy. Io tenin'Andriamanitra io tsy azontsika vadika. Aleloia. Le mpanompon'Andriamanitra eo le lehilahy nangovotra fa maninona ianao tsy miteny amin'ny vadinao nefa fantatrao. Timoto izy, Timoto 1:4-5. Fantatrao izy io tenin'Andriamanitra io. Maninona ianao izy tsy mampalala ny vadinao, maninona ianao tsy mampalala ny vadinao, ary ny olona rehetra tarihinao amin'ny fiangonana tsy hampalanao famasinana ivelany. Asovakiko le Timoto 1. Timoto 1:4. Tena hoe tezitra Andriamanitra ny teny, tezitra le Andriamanitra ny teny aminy. Nareo izy manimba ny fiangonako, nareo izy mandoto ny fiangonako, nareo mpanompon'Andriamanitra tsoiko mihitsy izy mandoto ny fiangonako. Timoto 1 azafady, Timoto 1:4. Mora amintsika miteny mivavaka sy ny sisa nefa tsy mankatolo tenin'Andriamanitra. Hiara ny fahatezeran'Andriamanitra tsika. Aleluia. Tsy ho amiko tsy aminao ane zany. Aiza koa ry zany vakisan Jesosy. Timoto 1. 2:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary toy izany koa izy ny vehivavy. Lio tenin'Andriamanitra io tonga dia miseho eo. Maro aminareo izy mandany io zavatra io izy. Maro aminareo izy tsy mitorana io. Ny vadinao nefa ianao izy mahalala, ianao pasteur izy natsoiko, mahafantatra an'io, mangovotra le pasteur izy eo amin'le fitsarana. Aleluia. Mifona. Tsy zavatra afaka tenenin'le lehilahy izy raha tsy le mifona. Amen. Dia avy izy miala le tenin'Andriamanitra. Amen. Ay dia niteny Jesosy manomboka izao izy. Nomboko izao izy mila torianao ny fiangonanao izy. Mila torianao, ampalalanao ny fiangonanao izy. Amen. Ampalalanao ny fiangonana izy io. Ny vadinao izy mila ampalalanao, ampafantarinao izy. Amen. Dia rehefa vita iny dia misy tenin'Andriamanitra hafa koa, tsy tadidiko le izy. Tenin'Andriamanitra hafa. Ity tenin'Andriamanitra ty no anadinana antsika. Sarotiny Jesosy satria anazy ny teny. Ary tsika raha vao miala amin'ny teniny dia midikan'izay tsika manaiky ny Satana. Tsisy hoe anelanelany misy au milieu. Fa na Jesosy na Satana, ray amin'izay ihany. Amen. Dia ireo tenin'Andriamanitra reo no manoloana ny lehilahy, manoloana seza fehivavy. Tsy efa voalaza va ao amin'ny teniko izao, tsy efa voalaza va ao amin'ny teniko izao, tsy efa voalaza va amin'ny teniko izao. Dia le anjely manodidina amin'ny teny hoe miséricorde, miséricorde papa, miséricorde papa, miséricorde papa. Aleluia. Io anjely miambina antsika io miaro antsika le anjely. Amen. Fa tsika tsy afaka miankoko amin'ny anjely, tsika tsy mivavaka amin'ny anjely, mivavaka amin'ny Jesosy tsika. Aleluia. Amen. Dia natahotra le mpanompon'Andriamanitra, le mpaminany. Aleluia. Ary nisy fotoana koa izy efa nentin'i Jesosy nitsarain'ny Tompo. Aleluia. Nentin'i Jesosy tany amin'ny elo, no fatorana ny tongotriny amin'ny tany noho ny amin'ny fijangajangana. Jesosy. Amen. Dia ny mbola velonaina tsika dia ny miala amin'ny fahotana. Dia ny mbola velonaina tsika tsy milalao fahotana. Aleluia. Tsy milalao fahotana. Amen. Izay ny mampanompo ny Jesosy atsika. Izay ny mampanompo ny fidiny asoanao. Aleluia. Dia rehefa nentin'i Jesosy koa izy teo amin'ilay fanoloana seza fifandena na nandalo fitsarana ihany koa. Amen. Tena hoe vision zany nataon'ny Tompo anazy izy manoloana ny fitsarana. Tio izy, ty tenin'Andriamanitra tio izy tsy nankatoavinao. Ty tenin'Andriamanitra tio izy Jesosy tsy nankatoavinao. Lazao izy amin'ny oloko fa ny teniko izy. Izao le tompon'io teny io izy. Mila rainareo, mila katoavinareo. Tsy tsika, zay teniko foana averiko foana. Tsy ny sitrapontsika no rahan'i Jesosy fa tsika manaraka ny sitrapony. Tsika no manaraka ny sitrapony Jesosy. Aleluia. Amen. Ka hoe amboamboarina. Amen.
miaina fahotana efa latsaka amin'ny fahotana foana antsika amena mana antsika fa miarina indray tsika mibebaka miarina indray tsika mibebaka mifoana halleloia foka antsika tsy ho tratrany hoe tonga le fahafatesana tonga le vian'i Jesosy raha antsika milalao foana latsaka androany mivavaka androany mibebaka rapitso manota androany mivavaka rapitso mibebaka androany salony kilalao izy amin'izay fotoan'izay amen tsy misangy antsika ny fitsarana tsy misangy antsika le devoly ny tanjon'ny devoly hitondra antsika amen hitondra antsika any amin'ny fahaverezana alleluia sarotra le lalana na zavatra kely na tasy fotsiny ny akanjontsika no eritrereto fotsiny hoe tasy ny robontsika mba eritrereto hoe pointasy eritreretintsika na zana ianao tasy fotsiny ny akanjontsika aiza nisy atsika alleluia any amin'ny fahaverezana na point fotsiny alleluia ka zay ny andrasantsika hoe miandry an'i Jesosy tsika dia miandry amin'ny fahamasinana fahamarinana fahatahorana n'Andriamanitra amin'ny ataontsika rehetra alleluia amen mino fazontsika ny ten'Andriamanitra teo izay nomeny Jesosy atsika alleluia Joba izay mpanompony Jesosy Joba izay natoiny Jesosy ho mpanompony satria natahotra azy ny fadiny ratsy izay tsika natoiny Jesosy hoe mpanompony mifady ny ratsy rehetra alleluia tsy ny lehibe ihany fa hatramin'ny kely indrindra alleluia misy efa manao fahazarana fotsiny le fahotana efa fombafomba fotsiny makany am-piangonana fombafomba fotsiny ivavahana alleluia amen isan'andro tsika mila veille mila mijery ny vatantsika inona ny tasy inona ny teneniko tandroany nampanota inona ny jereny masoko nampanota inona ny renesiny sofiko inona ny zavatra tao anatin'ny foko nisy fiatsaram-belatsy nisy fialorana nisy fankalana inona ny taoko manatrona Jesosy diovina amen fanahy masina tsy tia fahotana fanahy masina tonga dia miala amen raha mangatsika ary tsika mangatsika fotsiny tsika tsy mivavaka efa miala ny fanahy masina alleluia amen masina ny anarany masina Andriamanitra alleluia amen saotra ny tompontsika miteny saotra ny Jesosy tsika miteny alleluia azo ny teny afa-tsy azo ny teny amen anadinana antsika io tenin'Andriamanitra io izay le hoe tsika mpahalalana hoe fandehanana amin'ny teniny ao ny fankatoavana ny didin'Andriamanitra taloha za dia netretra hoe didy folo ihany le izy tsy didy folo ihany fa ny tenin'Andriamanitra no any amin'ny Genesis hatrany amin'ny Apokalypsy anadinana antsika alleluia amen ivavaka antsika amin'ny tenin'Andriamanitra ivavaka antsika amin'ny mpaherezan'ny tompo indray meny hery vaovao mba andehanantsika mahitsy amin'ny fahamarinana amin'io teniny io mba tsy haroharo amin'ny fahotana alleluia amen gataka amin'ny fanahy masina ihany koa tsika alleluia amin'ny hery vaovao atsika indray mba ho velombelona indray ny anatintsika any amen velombelona indray dia amin'ny fatahorana an' Jesosy le satana manko manala an'io esoriny tsikelikely alleluia no teny meny Jesosy anazy zao tamin'ny 2023 hoe raha mahatra amin'ny teniko izy nareo aomi azafady Jona 7:7 17 angamba izay dia Apokalypsy 3:7-10 izany hoe ny faharetantsika amin'ny teniny le teny mahasarotiny an' Jesosy ny teniny alleluia amen satria izy ny Andriamanitra tompony ilay teny Apokalypsy 3:7-10 satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro ny fakapanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin'ny tany amen Jesosy mihitsy no hiaro antsika amen izay le fitiavana nge ny fitiavan'i Jesosy tsika raha tsika mandeha amin'io teniny io arovantsika arovany zanantsika arovany alleluia io izany teny fampahirezany meny ana amen ka
voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany mba handeha amin'ny faharetana antsika amin'ny teny fa marina fa tsy mora, marina fa tsy mora ilay izy. Haleluia. Hivavaka antsika, hifona koa antsika, anisy ny zavatra efa nataontsika tsy nety. Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina, misaotra anao amin'ny teninao izay nomenao anay tamin'ity alina ity Jesosy. Misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy. Tompo, maro tokoa ny fakapanahy lalovanay, mila tsy ho zakanay, mila tsy ho vitanay Jesosy. Fa androany ianao nampahery anay, androany ianao niteny aminay Jesosy, mba hanana faharetana izay amin'io teninao io, mba hankatory izay Jesosy amin'io teninao io, satria io teninao io nanadinanao anay, io teninao io Jesosy raha tsy mandeha araka an'io izay dia ho tsarainao Jesosy. Mifony izay, mifony izay raha tsy nankatony teninao, mifony izay raha nanadino ny tenao, mifona za Jesosy, mifona manokana ho an'ny tenako Jesosy, satria araka ny teninao izay voalazanao teo, izaho izay mitory, raha tsy asiko magana ny tenako Jesosy. Tompo malalo, ao koa Jesosy, ahatra mangiry firy, ahatra marary, ahatra fizantoetra, ahatra Jesosy ao lohanao. Tompo malalo, Tompo, tehirizo izahay, paherezo izahay, tehirizo izay mifanarana anao, tehirizo izay ahatra hatramin'ny farany Jesosy, mba tsy hivadibadika, mba tsy hiovaova Jesosy, indrindra Jesosy amin'ny fanarana anao, ny fankatoavana ny teninao, tsy amin'isy, tsy hanova, tsy hanampy an'io teninao io Tompo malalo, satria anao ilay teny, anao io teny io Jesosy. Haleluia. Sotra Jesosy. Sotra fa ny teninao dia atao anitsy anay, ny teninao dia atao anova anay, ny teninao dia atao hiteny anay Jesosy, ampalalanao anay, ampafantarinao anay, mba hiovanay Jesosy, andehananay marina, ka ny marina anao anafaka anay, tsy andevon'ny fahotana izay, tsy andevon'ny devoly izay. Haleluia. Misaotra Jesosy, misaotra ny teninao. Haleluia. Ngatao ny fanahy masina, angatao ny fanahy masina, aza reraka ianao mangataka ny fanahy masina, aza reraka ianao mangataka ny fanahy masina meno anao, satria ny fanahy masina no mihazona antsika, ny fanahy masina no mihazona antsika, tsy ho tafalatsaka. Amen. Ka raha antsika manao mampalahelo ny fanahy masina, raha antsika miala amin'ny fanatrehan'ny fanahy masina, haleluia, dia tafalatsaka antsika amin'ny fahotana, na tiantsika na tsy tiantsika, satria ny fanahy masina io le mampahery, io no mitarika antsika amin'ny fibebana, io no miteny amintsika no tsy azonao atao zao, aza makany, aza atao zao, aza miteny an'izao. Haleluia. Ngatahantsika ny fanahy masina dia anolo tena antsika, dia oriantsika mamarana ny fotoana. Tompo malala, mbola mangataka ny herin'ny fanahinao masina izay, mangataka ny fanahinao masina izay asa eno, fanahinao masina irotsaka Jesosy, irotsaka aminay tsirairay avy, ny fanahinao mahery Jesosy, ny fanahinao mampibebaka Jesosy, ny fanahinao mampijoro Jesosy, ajoro izay fanahy masina milanao izay, fanahy masina mpaherezo izay, fanahy masina mehoery izay, andehananay mahitsy, fanahy masina milanao izay, ajoro izay fanahy masina, mila ny herinao izay fanahy masina, avy fanahy masina, avy fanahy masina, tario izay mifanatrehanao, tario mandrakariva izay mifanatrehanao, mba tsy hiala eo anatrehanao, mba tsy hiala eo anatrehanao fanahy masina, fenoy izay fanahy masina, mba tena angetahetanao minitra segondra, angetahetanao hatrany amin'ny fanarananao fanahy masina, indrindra ny fahafenonao Jesosy ameno anay, mba tsy lalaota izay, mba tsy lalaota izay Jesosy, fa anao izay fanahy masina, aza velanao izay fanahy masina. Haleluia. Enolo tena antsika amin'izao fotoana izao. Amen. Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, rehetra izay manolo tena eto anatrehanao, manotra ny momba anay rehetra Jesosy. Raisy ny fanoloran-tena tolotra ianao Jesosy, raisy ny tenanay Jesosy, raisy ny momba anay rehetra Jesosy, raisy ny tenanay rehetra Jesosy, anjakao izay Jesosy, anjakao izay Jesosy, avy Jesosy,
midina Jesosy aty anatinay. Anjakao fanao zay Jesosy, anjakao zay Jesosy, anjakao zay Jesosy, anjakao ny fiainanay, anjakao ny mombanay, anjakao ny fiainanay Jesosy. Milanao zay Jesosy, tsy mahavita teny zay Jesosy, tsy mahavita tena, tsy vitanay Jesosy andeha alaka an'io teninao eo Jesosy eo. Jesosy ampahery zay Jesosy, tsy vitanay raha tsy eo ianao. Ho avy Jesosy mandrosoa ianao, avy Jesosy mandrosoa ianao, mandrosoa aty anatiko, manjaka aty anatiko, manjaka Jesosy, anjakao zay Jesosy, anjakao fateponao zay Jesosy, avy Jesosy ianao zay milanao zay fanay masina, milanao zay anjaka ato anatinay, anjakao zay Jesosy, anjakao zay Jesosy, anjakao ny fiainanay, anjakao zay Jesosy. Avy Jesosy manjaka ianao Tata, manjaka aty anatinay. Haleluya. Avy Jesosy, avy Jesosy manjaka, manjaka aty anatiko ianao, manjaka aty anatiko ianao, manjaka amin'ny fiainako ianao, anjakao a Jesosy, anjakao avy ianao no mampahery a Jesosy, ianao no mampahery a Jesosy. Haleluya. Atsangano zay Jesosy, raha misy ny kivy ketraka amin'izao fotoana izao, efa tsy mahavita manaraka anao, efa tsy mahavita matsiaro reraka, matsiaro kivy, atsangano Jesosy. Oh Jesosy, atsangano zay Jesosy. Pararikoshkera baba. Avy Jesosy, avy Jesosy, atsangano zay Jesosy, atsangano ny fiainanay Jesosy, avy Jesosy. Avy Jesosy, milanao zay, milanao ny fiainanay Jesosy, tsy mahavita zay raha tsy eo ianao. Haleluya. Haleluya. For answer the no, my